Zay efa nataon'i Stefana mpanomponao kana dia maro aza ny nampangana azy amin'ny fomba lainga tsara lahatra rehetra dia tsy mandala anao izy satria fantan'izay zay mba fantatra valiny izay ilonay zay io tenao izay manambara izany ary zao mialana fanaino masina izay haly afaka manazava sy mampipoetra maharitra izany dia izany ao anatin'ny fonay ambarananay fanamponana hatramin'ny farany dia mitenena tao famohaino izay zanakao amin'ny anaranao Jesosy sokonay no angatany irandravakesa amen. Ny voalohany mpiavana dia miatabantsika rehetra mahatratra izao krismasy faharoan'ny fitandremana izao izay ankalazantsika ny fanomezana lehibe izay nataon'Andriamanitra dia nanolorany izany ho antsika tsarovanao maliko izany ary amin'ny andro ity dia mbola antsika fitandremana manontolo manatanteraka izany. Ka ny texte izay anjarantsika androany izany dia araka izay hitantsika ao filanan-tsara soratra amin'ny Mateo toko fahatelo amby roapolo ny andiny fahaefatra amby telopolo hatramin'ny andiny fahasivy amby telopolo. Filazantsara araka Mateo toko fahatelo amby roapolo ny andiny fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Izay mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aloha izany ino izao maniraka mpaminany sy mikendry ary mpanora-dalàna ho aty aminareo. Koa ny sasany ho vonoinareo sy ombonareo amin'ny hazofijaliana ary ny sasany ho kapoinareo amin'ny sinagoganareo sy enjehinareo mitety vohitra mba hanody anareo ny raha marina rehetra izay nalatsaka tambonin'ny tany hatramin'ny rano abela marina ka hatramin'ny Zakaria zanak'i Barakia izay nivonanareo teo anelanelan'ny temboly sy ny alitara. Lazaiko aminareo marina tokoa alody ity taranaka ity izany rehetra izany. Ry Jerosalema izay mamono ny mpaminany sy ny toram-bato izay raina ao aminao. Ikiry aho ho tahanangonanao tanangona ny zanakao tahaka ny fanombany akoho izany ao ambany elany fa tsy nety ianareo. Ino avela ho lao ny taninareo, avela ho lao ho anareo ny tranonareo fa lazaiko aminareo hatramin'izao dia tsy ahita koa ianareo manam-pilazanareo hoe isaorana le izay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Rahay maso no manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen. Ry fiangonana malala ao aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra raha itsika sy Jesosy Kristy Tompo. Raha ny vaninandro amin'any dia vaninandro ataontsika hoe krismasy faharoa izay ahatsiarovantsika ny fahaterahan-kamonjy kalazaintsika amin'ny fomba fotoam-pivavahana lehibe izany maneran-tany naky. Kaiky androany ity dia mijerytsika raha ny texte hitantsika eo dia hafa indrindra amin'izany krismasy zany kanefa tsy mifanohitra amin'izay moambaran'ny krismasy moambara eto fa tohiny izany fankalazana ny fahaterahan-kamonjy izany izay voalaza eto satria mikasika ny fiainam-panompon'Andriamanitra anankiray dia atao hoe Stefana sy ireo mpanompon'Andriamanitra maro be izay nirahin'Andriamanitra toy ny filazantsara kanefa lazain'i Jesosy eto mazava tsara hoe nirahinareo ho kendryreo kanefa izy izy sasany vonoinareo sasany mingoinareo tamin'ny hazo fijaliana ary sasany kapoinareo teo amin'ny sinagoganareo ary mbola enjehinareo mbola mitoy izany mandraka ankehitriny ny amin'izay fanenjehana ireo iraka izay rahin'Andriamanitra hitory ny fitiavany. Eto dia misy tenin'Andriamanitra izay hitatsika hoe mampiseho ny lanja ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona ny andiny fahatelo fito amby telopolo amin'ity andininy toko fahatelo amby roapolo amin'ny Mateo ity izay milaza toy izao ny tenin'i Jehovah hoe ry Jerosalema izay mamono mpaminany sy ny toram-bato izay raina ao aminao. Impiry aho no tahanangonanao tahanangona ny zanakao tahaka ny fanombany akohony izany eo ambany elany fa tsy mety ianareo. Io no toe-tenin'Andriamanitra anehoany ny fitiavany hoe te hiaro ny olona izy, te hamonjy ny olona izy manoloana ny fahavalo. Raha miresaka an'ity hoe akoho te hanomba ny zanany ao ambany elany
dia manoloana ilay fahavalo dia sambotra le koa any amintsika Madagasikara misy any hoe papango izay paoka ny zanak'akoho reny matetika fa tsy ny reny akoho no paoany fa ny zanak'akoho dia io ilay sary aseho ny soratra masina eto hoe tahaka ny akoho manomba ny zanany ao ambany elany hiarovana amin'ny fahavalo izany. Ary izany fahavalo izany tsy mba hitsitsy fa hanapotika ny fiainany izay tratrany. Ary io no tiana lefa mampalahelo an'Andriamanitra eto hoe nalefany ny zanany hamonjy sy hiaro izay manatona azy kanefa voalazany ten'Andriamanitra eto hoe tsy mety ianareo. Ary manaraka ankehitriny dia mbola maro ny tsy mety amin'izany. Ny rahan'Andriamanitra ny zanany dia Jesosy Kristy izay hamonjy antsika amin'izany zavatra zany. Kanefa eto hitantsika tsara amin'ny tantaran'i Stefana izay nandray ny tenin'Andriamanitra, nandray ny hafatra tamin'ity zanak'Andriamanitra ity, dia nisetrasetrainy olona. Ary hitantsika fa ambaraka nefa tsy eo raha Jesosy amin'ny tantaran'i Stefana voalaza ny asan'ny apôstôly ity dia hoy izy hoe renay ity lehilahy ity izay milaza fa hoe ilay Jesosy avy a Nazareta dia handrava ity fitoerana ity sy hanova ny fomba izay natolotry ny Mosesy antsika. Hitantsika ny famodikodina ny olona ny tenin'Andriamanitra ho any amin'ny lalana tsy marina na any amin'ny heviteny diso. Ary mandra-pankehitriny dia mbola mitohy izany familiviliana ny tenin'Andriamanitra ho any amin'ny tsy fahamarinana zany. Io moa mahatonga ny hoe mahatonga Jesosy miteny hoe ny devolo ny rain'ainy, satria eto dia natsangana ny olona hiampangalainga Stefana mba ahafahana mamono azy. Fa izany akory tsy nampiova naoviana ny olona mahalala ny fahamarinana sy mahalala izay inony dia Jesosy Kristy zany izay fantatry Stefana. Fa na dia izany aza dia tsy nahatonga ny Stefana hihemotra na handa ny fanarahan'ny Kristy aza ny fiampangarinainga fa vomaika ny hazona zany. Ary rehefa jereny olona miendrika Stefana, hafa mihitsy ny toetran'ny olona izay manana ny Kristy. Tsy mba olona reraka ara-tsaina na araka ara-pisainana, fa tena feno fifaliana ny endriny. Ary filazan'ny soratra masina azy hoe izay rehetra nijery azy ireo dia tahaka ny tarehinao mijery. Izany ny olona manana ny Kristy Jesosy zany eo amin'ny fiainany tahaka ny tarehinao mijery. Mba tiany tantely manahoana moa tarehinareo tarehina mijery dia isika zany zao rehefa manana an'ity hoe Kristy Jesosy nomena antsika ity, manahoana isika mba faly ve ianao miendrika anjely ve ianao niendrika ao araka ny voalazana soratra masina tahaka ny Stefana. Ny manana ny Kristy Jesosy dia manana an'izany toetra izany. Lay hoe tarehina anjely dia tsy hoe anjely lay irahina reny akory, fa lay toe-panahy feno fitiavana, fahalemem-panahy, fahatsoram-po, fifaliana hita eo amin'ny endrika na dia mandalo zavatra sarotra aza eto amin'ity fiainana ity. Tsy mampihemotra azy zany, ary tsy mahakivy azy zany, tsy mampilofika azy zany, fa voamaika azy zany manoana an'ireny fanenjehana sy fanaratsiana sy fanesoana ny zavatra inony mahakasika an'i Jesosy, dia voamaika mijoro sy mitsangana mandrakariva isika. Tsaroa fa tsy mifaly fotsiny isika hoe nandray an'i Kristy Jesosy ilay zanak'Andriamanitra nateraka tao an-tranon'omby, tsy hoe mandray an'iny fanomezana iny dia ampitsia, fa ilay fandraisanao ny fanomezana nomen'Andriamanitra dia manosika anao koa hijoro sy hihazona ny fampianarana izay nentin'ity zanak'Andriamanitra tonga hamonjy izao tontolo izao ity hatramin'ny farany. Satria mitondra ny fampianarana izy, raha hoe hamonjy izao tontolo izao izy dia naseho ny teniny izay entitsika hiady amin'izao tontolo izao, izay tratran'ny faharatsiana, tratran'ny fahalovana nomeny ny teniny mba hanadio anao ka tsy hifangaronao amin'izao tontolo izao izay tratran'ny fahalovany fahotana. Dia izany teny izany manadio antsika zany teny izany nefa tsy tiany fahavalo zany, tsy tiany devolo zany, fa
fahalany ary mahatonga azy romotra mihitsy azy mbola azy eto reo nankahalany Stefana dia lotiany fona dia nahita Stefana milazany marina tsy nanao inina fa dia nampangaina fotsiny no ny asany maizana zany. Dia tahaka an'izany koa isika eto amin'ity fiainana mandalo ity dia tsarovy fa mila mijoro isika amin'ilay fampianaran'ilay Kristy izay nomena amintsika amin'izao krismasy izao. Fa tsy finaritra fotsiny isika hoe mankalaza dia mizara bonbon dia fampiarahaba Joël sy sisa tsy etape tsy ampy zany fa eny santatra anehoantsika fa hoe faly sy misaotra n'Andriamanitra isika ny amin'ny fanomezany, kanefa rehefa raisitsika ny fanomezany raisitsika koa sy iainantsika koa ny tena rehetra izay omeny satria io no manome antsika ny fiainana mandrakizay ary zay dia tena vokatry n'ilay fanomezana nomen'Andriamanitra dia mitohy hatramin'ny farany ny ampon'izany zany dia ny fananao fiainana mandrakizay ka tsisy hampihemotra anao ary tsisy zavatra tahoranao ny amin'ity fiainana ity. Eny fanao dia hotoram-bato aza tahaka ny Stefana tsy nampihemotra azy zany na dia romotra aza ny fahavalo nentiny teny ivelan'ny tanàna nitoram-bato izy. Stefana mbola manao zao hoe tompo aza atao hoelony ane izao ota izao. Tsy niteny Stefana na romotra na sosotra Stefana fa mbola nanolotra ny fanahiny amin'Andriamanitra izy ary mbola nangataka koa famelan-teny koa andreo izay nitoram-bato azy. Zany ilay toetra ny olona manana amin'ny Kristy Jesosy ilay zanak'Andriamanitra zany dia mitovy amin'izay zavatra nandalovan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana zany. Nilatsain'ny olona efa mbaraky nihantona teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy mbola nilatsain'ny olona ihany raha zanak'Andriamanitra ary ianao midina eny vonjeo ny tenanao. Jesosy manao izay raha eo mamelany helony fa tsy fantan'izay ataony fa amin'ny fotoanandro izay hisehoany fitsarana dia tahaka an'izay ambaran'ny soratra masina eto hoe tsarova fa amin'ny farany ny tenin'Andriamanitra eto hoe indro avelako lao ho anareo ny tranonareo fa lazako aminareo fa hatramin'izao. Fa Jesosy dia tsy ahita intsony ianao mandra-pilazanareo hoe isaorana ne izay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Ho an'izay mana mihazona finoana dia ahita ny vono fandreseny ny fahasoavana lehibe amin'ny farany fa izay tsy mandray an'izany kosa dia tahaka an'izay hamonjoany Jerosalema izay tsy mandray an' Jesosy Kristy zany tsy Jerosalema ao fa ilay Jerosalema izay nanda dia ireo olona izay nanda an'ity fanomezan'Andriamanitra ity. Hoe ny anesika mianakavy izay nandray izao fanomezan'Andriamanitra izao mba hihazona hatrany ny teny izay rehetra ny teny rehetra izay nampianarany ity zanak'Andriamanitra nomenantsika ity fa tsy hahatsiaro azy fotsiny hoe izy zazakely tao an-trano fotsiny no tsarovantsika ka dia ny fanomezana fotsiny no hatsiarovantsika azy fa ny fiainantsika ny teniny koa no mampaharitra antsika ahatonga antsika hoe mpiara-mandova amin'ity zanak'Andriamanitra ity ny fiainana mandrakizay. Dia izany ny vokatry ny krismasy. Ny krismasy tsy mijanona fotsiny ho fety fa mitohy amin'ny hoe misy vokany eo amin'ny fiainana izay nandray azy dia mihazona ny fampianarana ary mijoro vavolombelona hatramin'ny farany tahaka Stefana. Fianarana ho antsika sy ohatra ho antsika ny fiainan'i Stefana dia tahaka an'izany isika dia hita isika mianakavy hoe mitarehina anjely ianao amin'ny fanarahana ity zanak'Andriamanitra ity ka tsy kivy naketraka na inona miseho amin'ny fiainantsika na zavatra hoy ny Paoly Apôstôly na zavatra mamy na miankaviana kavana na inona tsisy ahakivy antsika fanarahana Kristy zany fa vomaika ahatonga antsika hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra hatramin'ny farany ary hivavaka ihany koa aza izay fahavalontsika mba hahatonga izay mety manenjika raha misy moa zany mazay manenjika antsika mba ho amin'ny fibebahana ihany koa andraisany an' Jesosy Kristy ilay fanomezan'Andriamanitra amin'izao krismasy izao. Dia ny tompo anie mampahery antsika ary hanome antsika mandrakariva ny teny izay teny maharitra mandrakizay ary teny fiainana fa tsy teny fampanantenana tsotra fotsiny amin'izao fa teny manome fiainana ho an'izay rehetra mandray azy izany ary dia ho hita ho vavolombelona mahatosika hatramin'ny farany. Dia ho an'Andriamanitra lehibe ary ny voninahitra
izay azy hatramin'ny talo indrindra ka ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitany. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana sy ny fiangonana amin'ny fanahy masina lehipo amin'ireo rehetra hatramin'izao ka mandrakizay. Amen.